Ny ao anatin'ny pampalala vaovao moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy naneho ny heviny ary naneho ny fahavonona ny fanantona manoloana ny fanasoniavana ilay dina ho an'ny fandraisana andraikitra na ny pacte de responsabilité ity farany maniry ihany koa ny avy zany araka ny tokony ho izy ny tenany arahantsika indray ny andidiny vaovao. Mitohy ny fifampidiniana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny parlemanta ary heverina fa isy ny marimaritra iraisana ho hita. Io no anisan'ny nisongadina tamin'ny ambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy nandritra ny fiorana tamin'ny mpanao gazety no tanterahany androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ny pacte de responsabilité dia io zany ny responsabilité moa dia hoe fandraisana andraikitra. Ny pacte zany dia karazana fifanarahana. Ka ny fahazahoako azy zany dia fifanarahana samy mandray ny andraikitra ny fanandrify azy zay angamba zany no mety hoe azo resahana amin'io. Ka io zany dia samy manana ny mety ho manana ny heviny ny tsirairay ka ny zavatra tena zava-lehibe dia tokony isiany fihaonana fifanakaroza-kevitra ary zay zavatra zay heveriko fa efa manomboka amin'izao fotoana zao araka ny teny tamin'ireo teo fa misy ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka dia miroso amin'ny fahatondravana amin'izany pacte de responsabilité zany. Teneniko hoe samy manana mety samy manana ny heviny. Mety misy ny hevitry ny amin'ny antenimieram-pirenena ary ny ato amin'ny antenimieram-pirenena koa amin'ny mahambo-pionan'ny fanaovana politika azy dia tsy voatery hitovy ny hevitry ny solombavam-bahoaka rehetra fa io mandeha arakaraka ny vondra parlementaire zay misy azy ihany koa kanefa na dia eo aza zany dia heveriko fa mety hita ihany ny marimaritra iraisana rehefa atao zany ny fifandinihana eo amin'ny zay rehetra mety ho voakasika zany. Amin'ny ankapobeny vonona amin'ny firosoana amin'ny fifanantonana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara mba hialana amin'ny fikatsoana ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Efa misy ny fifanantonana eo amin'ny androm-panjakana roa, parlemanta sy ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Mizotra ny firosoana amin'ny fametrahana dina ho an'ny fandraisana andraikitra ary heverina ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tsy ho ela dia hita ny vokatra izay fifanantonana eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.